marina, ilavolefina ve ny malagasy? Iavaka kely ny fandarantsika amin'ity androany ity. Andraisantsika vahiny dia ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Iarahantsika malala fa manjaka ny fampiororoana, fanampenam-bava ary very tanteraka ny mahatany demokratika any Madagasikara. Retsika ny filazana nataony teo anivony ny prefektura sy ny fotoanam-panjakana fa voarara ny etsika mandritra ny androny 12 Desambra izao. Ahoana ny fanehoan-kevitra? Dia mbola veriko foana tsy dia misy mahagaga zany, satria ireo olon'ireo dia anatin'ny lalan-tsaina, anatin'ny fomba fitondrana tena miseho mihitsy, ary vao marina isan'andro fa tsy matokony ataoko hoe ny fandresen-dahatra izay nataony izy, ka ao anatin'ny eritreretina ny faniteritery, ny fanapara-pahefana, fampiororona ny olona no fototra ampijoroana n'ilay fanjakana. République démocratique sika raha fahafantarako azy afaka miheno ny hafa zany. Ny hevitro tsy mitovy aminao tsy milaza hoe mpanakorotana veriko za tsy teny hevitro lafa fa ny hevitro tsy mitovy aminy tsy milaza hoe tsy tia an'ity fireneny ity mitady raha mandrika eto amin'ity fireneny ity tsy mitady ny ordre institutionnel amin'ity fireneny ity fa mitady ny ara-dalàna, fanarahan-dalàna. Iza am'izany olona resahana reo zany na préfet na iza milaza fa ara-dalàna ny fomba nanamterahana ny fifidianana, nandritra ny tsy tamin'ny fifidianana teo iny fotsiny akory fa ny fomba nanomanana an'izany. Ireo décision ny HCC maro samihafa ireo, ireo olona manampahaizana be tonononareo ireo ve manambonahatra ambony amin'ny gendarmerie sy ny tafika sy ny sisa dia ilaza ndresy lahatra anay kosa raha za manokana ilaza fa dia ara-dalàna daholo ny zavatra nylasa eto amin'ny firenena. Raha marina zay dia marina fa manakorotana zay fa samy mahalala fa dia averiko ndray mandeha fireran'izao tontolo zao 7 zato eo ny firenena mikambana ao anatin'ny ONU. Fireran'izao tontolo zao manao an'izany fombo zany, mampiasa ny herin'ny tafika, mampiasa ny herin'ny vola, mampiasa ny herin'ny ataoko hoe mampiororo mpiray-tanindrazana aminy mba handresen-dahatra amin'ny retanan'ireo. Dia firy amin'izany zany ve maro anisy eran'izao tontolo zao fomba fitatana ohatr' zany? Tsy maro anisy zany, atraizany farany misy io satria safidiny atsika République démocratique. Resaka préfet am'izay anao dia miverina ino moa ny atao mahagaga am'izany? Ino telokio mihitsy izy zao fa dia mety ny fomba fitondrany fa amiko tsy maharitra zany ary ny ampitso ny ilazan'izany fa raha ohatra ianao na tokony tenanao nanara-dalàna ianao tena sahanao mihaino ny hafa mandresy lahatra ny hafa. Ankoatr'izay niarantsika nahita ihany koa ny fampiatsona mpanao gazety teny amin'ny brigady fiadanana. Inona ny tena tanjona? Inona ny tena atongavana? Ndao arahantsika ny fanehoan-kevitra. Le vahoaka majinika nampahantrano ny fomba fitantanana tsy manana intsony ny eritreretana lavidavitra kely eny dia naneny rapitso ary dia ambakainy. Mbola vao malinomaly ny tazana ny ingay Andry Rajoelina amiko tena hoe manambaka mialatsiny gamba tsy fanongampana mpanjakana koa milaza hoe manambaka izy satria raha mahita io reny zany atao an'izay zay zanaky ty fireneny ity ka mba afaka mieritreritra ny hoe mizaritra tsy mety tsy manara-dalàna veriko nay mandeha zay tsy fanarahan-dalàna ataony fitondram-panjakana dia apororona amin'ny hevitra mpanao gazety ve manao fatarako azy manao émission anankiray dia miteny le olona zay ataony interview. Inona no problème ny zareo amin'izany? Tena any amin'ny jadony zany syndicaliste miantso vonjy eny olona manahirana ianao mijery mpampianatra ao zavatra reherehany tokony reheren'ny firenenao zany tsy milaza hoe tsy maty manota amin'ny mpampianatra fa irahantsika malala hoe inona mono ny etsona an'iny olona eny. Raha sanatria avo ka nandeha tany amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalàna le mpampianatra na ny dokotera na ny mpanao politika dia ambany lalàna daolontsika tokony ambany lalàna. Fa raha ny hevitra ve ny lazainy hoe sahirana ny firenentsika misy tsy fanarahan-dalàna eto dia miteny ny heviny izy
miantso vonjy izy hoe mba mijerevynareo reo olonareo zay zanako ty fireneny ty na mpanao politika nareo na maramily nareo na mpitondra fanjakana nareo na mpanohatra nareo mba jerevy ty firenentsika ty mandeha ve zao firenentsika tena mety ve zany ny politika netin'ty fitondram-panjakana ty ka nahatonga atsika anatin'ny tahotra sy ororo toy izao sisa satria etanilan'izay de ny fahantrana ny tsy fandripalemana ary ny fiangarana eo am'fomba fitondrana sika rery mahoko an'izany fa fantatra zao tontolo zao zany ka eo zany no ijerena hoe amiko ndray mandeha misy an'izay a fomba mampanao zay hita zany amina firenena mety tsy mihoatra ny folo akoa rera zao tontolo zao a mampiasa an'izay tanjaky ny fahefany zay satria tsy matoky tsy manana legitimité izy a am'le vahoaka ka tsy masaha akory hoe aleo itenin'ny olona de mba mamaly zareo ka mamaly nininona mihitsy herisetrany eny avalin'ny taky ataon'ny olona inona nataony mpanao politika nataon'ny mpanohitra nataon'ny candidat herisetra taiza herisetra inona mitarika an'izy ananinona fa mpitondra fanjakana no nanao herisetra vao mipotra ny herisetra satria vononao ary ny olona tsy aro tena ve izy de zay tateraka mission angaby refe aveko ndray mandeha mialentika ny firenena latsaka anaty lavaka ary farany gisitra amin'ny firenena maneran-tany Madagasikara ankehitriny inona ny tena antony samy reo ve olona mpitondra fanjakana filoham-pirenena premier ministre de tsy alala hoe tsy naomby eneny politika napetra ny teto amin'ny firenena ny taremarika rehetrarehetra ny tondro rehetrarehetra indicateur rehetrarehetra de milaza fa tsy naomby raha zany koa nieritreretiny zareo fanakorotana de zareo zany ny tena mpanakorotana raha zany tsy naomby ary tsy lazain'ny olona aveo tsy naomby mety naomby ny any atokantrano misy izy mpiaramanao politika satria misy tokony olona eto lasa mpanan-karembe de aminy zany naomby io de karamaina ny olona iorakoraka hoe naomby mety aminay zao fiainan'izao anazy zany efa ndresahako teo iny fa ireo ve ministra manam-pahaizana be reo samy malala dolo zany tsy tenenan'ireo samy malala dolo tena tsy nety kosa amin'ny politika eny atsika satria ampitahaina am'izay vita teo aloha indrindra ty fitondrana teo 5 taona teo io toko hoe nahazo lalana mazava tsara efa voarina le firenena nraisiny fa mpitehany ray le firenena efa potika izy tamin'ny transition 2009 ka hatramin'ny 2013 teo amin'ny lafa fitantanana zany hoe bonne gouvernance tandalana inona tsy henitsika teto Madagasikara ny trafika sy ny any reherehetra zanga namorona an'izany raha miteny an'izany ve ny olona de olazainao mpanakorotana izany tsy nalala an'izany eran'izao tontolo zao izany tsy naheno tamin'ity fitantanana ity hoe very any Komoro ny volamena atsika very any Arianana re volamena atsika very ny volamena anaty borao-panjakana tapahana ny azo nefa lalàna milaza ny rehetrarehetra izany tsy mahalala an'izany ary miteny an'izany ve ny olona de lazainao fa manakorotana firenena fa ianao le miteny hoe mandroso tsara ny firenentsika nefa ny olona rehetra mahafantatra dolo ny fomba manatananao azy cour des comptes ary namoaka hoe misy zavatra tsy mety miliara maro samy hafa ny tsenam-bary-panjakana tamin'ny resaky covid reny manina tsy gadraina dolo ny olona amin'ny cour des comptes fa manakorotana firenena de raha miteny an'izany ve mpanao politika hoe tadiny mariny nanahoana tokoa ary reny zany fitantanana ny tamin'ny covid reny de lazainao fo mpanakorotana lazainao fa tsy tia tanindrazana ianao amiko a ny olona miaro an'izany tsy tia tanindrazana mety azo ny azavaina ane ny antony natonga an'le izy zay ny tokony mampitondra mpitondra azavao ary fa naninony tsika no nitondronareo de potika ohatr'izao firenena mba azavao ary le izy azavao le izy fa tsy hoe ny fizarana jiro sy ny anina akory no resahana eto fa azavao le izy hoe naninona ny firenentsika niala tamin'ny 5 etsy ny misy azy a de maninona tonga ny tena 9 dia aria mihiba ry ny firenena azavao ary le izy fa azahoeti naterisetra azavao reo tsy fanarahan-dalàna nataony ny ACC hoe nyraisinay ny fanapa-kevitra toy izao verina indray zay tamin'ny fanapa-kevitra ena tsy azo ivalozany azadino niteny ny ministry ny justice tamin'lay namoany ACC ny ididy hafahafa oatra ny fanonganam-panjakany reny de hoe tsisy rina hafa niteneny afa-tsy hoe tsy azo ivalozana io rehefa niteny ACC herinandro vitsivitsy taorina iny azo mivalozana ndray zany ane mila fanazavana eto am'ty firenena ity fa raha miteny an'izany ve ho an'ny olona nasendra manontany momba an'izany no mpanao gazety ka mitondra fanazavana an'izany amin'ny olona
raha miteniny olona hoe maninona kay ny maramila manao herisetra amin'ny vahoaka fa inona ny antony de eo manakorontananareo manontany amantsy anao fa mba mpitondra teo aloha tena tsy fomba amiko aloha tsy fomba fitondrana firenena zany satria ny firenena tsy maintsy misy mpanohatra ianao e zay ny repoblika demokratika tsy maintsy misy olona manohatra anao arakevitra tsy hamaky trano tsy amin'imba fananan'olona tsy hamon'olona tsy hanenjika olona fa miteny hevina izy zay ny mamparepoblika demokratika ka raha zay no entin'ireo olona voalazanao fa hoe fanakorontanana ho avy ny investiture fireran-tany moa ny olona maneho hevitra rehefa hitany hoe tsy mety ny fomba nampandanina ny olona io demokrasia vandivandy fotsiny natao tao de maneho hevitra izy ka raha maneho an'izany hevitra zany izy ve de milaza aminao fa fanakorontanana ny ataony kakan'izany olona resanao prefesy hafa ny teny an'izany aho hoe olona manam-pahaizana ambony reo reherehan'ity fireneny ity reherehan'ny antoko misy azy satria na inona lazay ingaprefesy ny gouvernement fanao mpanatanteraka baiko politika fotsiny reo e manoloana izany resy ve ny malagasy ka ny lavolefony tsy tsy fesa fanantenana satria nga kosa ty zanaky madagasikara ty kosa de ilona ao anatin'izany tsy fanarahan-dalàna zany hijanona anatin'izao fanitrano zao vetsika na maha-olombelona fotsiny ary maha-olombelona anao ray mpianakaviana mpianatra akizy lehibe ny efa zokonjokony ohatranay de na ampo fotsiny ary malagasy fe de tsy ana fanantenana vetsika efa de zao zany tsy afaka hidina ambanina zao tsonytsika hoay zary tsika mbola hidinao ambaniny zao fa firenena inona ny eo ambaniny zao tsy fantatro tsony inona ny fahoriana sy fahantrana tsy fetezana eto amintsika inona ny tsity eto amintsika am'izany lafiny zany fitenenana zany averiko nay mandeha tsy mahafinaritra sy hoe finiavana anakorotana fa tare marika rehetrarehetra de mampivoaka an'izany ka mbola isika ve ny angady lavaka ilevenan'ity firenetsika ty mila ampopirenena zany andrasantsika noho izany ny toy ny fivoaratra raha eto amin'ity firenena ity resy ve ny malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny